ny alehan'ny amolon-dava dia itsara amin'ny fitsaboana kabalistika, zany hoe taka ny asan'ny roaina mahazatra ihany zany asa-pitsaboana no alehany. Rehefa tonga teo miandry vaso izy a dia teo nefa izy ny voasambotra, eo dia efa mipetraka fanontaniana hoe iza ary no inona no antony isaborana azy eo miandry vaso fa tsy navely izy ho tonga any amolon-dava vo nataony ankety. Raha izay faharoa dia iza no nahafantatra ary nahoana no misy mahalala hoe eto miandry vaso izy zao fa sambory. Zany rehetra izany no apetraka efoana aloha fa misy ambadika izao zavatra izao fa tsy mandidy eo azy. Momba zany hoe rano na fafy hoe tao amin'ny sekoly. Misy tantara izy io ary misy vavolombelona izay eto amiko eto izay nahita ny fizotry ny tribonaly tany. Ny tantarany hoe mafazana rano dia nisy antony ohatran'izao zany na tantara ohatran'izao. Tao amin'ny sekoly anankiray tao miandry vaso, sekoly Masera zany, dia tao amin'ny fitsarana izao zavatra izao no nipotra. Olona anankiray vavolombelona, zany hoe mpampianatra izay niara voatazona tamin'ny Koinarivolaly hatramin'ny nanombohan'iny raharaha iny zany no nanambara rehefa nalainam-bavany tamin'ny fitsarana teo fa ao amin'ny sekoly anankiray tsy miankina io zay tarirany ao amin'ny sekoly Masera io dia misy lehilahy anankiray fofo izay natsoina hoe Pimasy miara-miasa amin'ny mopera. Io Pimasy io dia manome rano any mopera, ary io rano menany mopera io ndray no zarainy mopera amin'ny mpampianatra. Tsy nentina ndray an'izany nefa ity mpampianatra anankiray ity ka rehefa tsy nanaiky an'izany izy dia noterena hanao an'izay. Ny vadin'io mpampianatra io koa dia mpampianatra ao amin'ny toerana io. Ilay vadiny mpampianatra nandray fa ilay rangahy izay mpampianatra tsy nandray an'ilay rano. Tateoriny izy vao nandray an'ilay rano rehefa noterena, ary rehefa noraisiny io rano io zany dia nafafiny tao amin'ny sekoly. Rehefa zay zavatra miseho dia lazaina fa hoe rano nafafiny ity mpampianatra tia izay voatazona niaraka amin'ny koaina itya dia hoe rano avy aty amin'ny Koinarivolaly. Eo indrindra no nahatonga ilay teneninay hoe fanosorapotaka satria io lehilahy io no mitsotra fa tsy naka rano mihitsy tany amin'ny Koinarivolaly izy fa rano vao mopera ihany nafafiny tao, fa izy zany dia miterena hoe ataovy hoe avy any amin'ny Koina dia rano dia amin'izay mba hamora anosorapotaka ny Koinarivolaly. Zay zava-nisy marina, tsy misy rano nafafiny Kohaina nanomeny olona hoe afafazo amin'ny sekoly ity fa rano avy ao amin'ny sekoly ihany no nafafy tao amin'ny sekoly zay mariako fa rano avy any mopera, ary mopera dia nahazo an'io avy aty amin'ny Pimasy. Vavolombelona zany tao amin'ny tribonaly, zavatra nitsikafona nandrisin'ny tribonaly zany.